Miomàna eo amin'Andriamanitra ao, larana fa 20 sy 900 volana marsa 20 sy 20. Ankafaliana no erabanantsika tsirairay avy ary ankafaliana no hitsidiana ny tokantranontsika tsirairay avy izay mandray an'izao teny izao ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ny fahasoavana sy ny famindrapony ho amintsika rehetrarehetra na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any. Noho ny fahasoavan'ny Tompo no mbola ahafahantsika mizara ny teniny. Misaotra anareo ny amin'ny fampaherezana, misaotra anareo ny amin'ny fitondranam-bavaka fa tena zava-dehibe ho anay prala praitapo amin'ny Tompo izay miara-miasa amin'ny fitoriana izao. Zaho moa no hitanareo eto fa ao ambadika ao misy rahalasy anabavy maro izay miara-mientana, mifanohana, miara-manompo an Jesosy Kristy amin'ny fo feno fitiavana amin'ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-po ao anatin'izao fitoriana izao. Dia misaotra ny amin'ny fampaherezanareo ny amin'ny fitondranareo am-bavaka voaraina avokoa ireny rehetrarehetra ireny na dia tsy voavaly ary na ho an'izay fantatray na tsy fantatray dia hisaorana be da be anareo dia mirary ny fahasoavan'ny Tompo famindrapony ho amintsika tsirairay avy ihany koa. Ny fampianarana androany dia mitondra ny lohateny hoe Mahareta amin'ny fivavahana. Mahareta amin'ny fivavahana. Noko fa tsy voavoalohany ny fizarana an'izany amin'ity androany ity fa ao anatin'ity Miomàna ity fa hoy Paoly zay hoe mahatsara ny teny averina, mahatsara ny teny averina ary tsika rehefa misakafo ao anatin'ny herinandro mety misy sakafo miverina ao anatin'izay. Rehefa misakafo tsika tenin'Andriamanitra misy zavatra miverina eo fa misy zavatra vaovao foana ilaina ao, misy zavatra tsara raisina foana ao. Ary amin'ity androany ity dia tena tiana ampaherezana antsika hoe Mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 12 andininy fa 12. Romanina 12 andininy fa 12 dia zao no voasoratra ao. Mahareta amin'ny fivavahana. Zay no voasoratra. Alohan'io dia misy teny anankiroa, ny falia amin'ny fanantenana, ny areta amin'ny fahoriana, Mahareta amin'ny fivavahana. Ary misy fanantenana zay hoe ho apakarin'i Jesosy ny fiangonana rehefa tonga amin'ny fotoana voatendry. Fanantenana ny amin'ny hoe teny fikasana rehetra nomen'i Jesosy ianao. Ny teny faminaniana rehetra voarainao dia mifalia amin'ny fanantenana fa ho tanterahan'ny Tompo zany. Mandrapatonga zay ny Tompo manana ny fotoanany ary ny fotoanan'ny Tompo ny tsara indrindra. Mandrapatonga zay ampisedrany zavatra maro ianao. Eto amin'izao tontolo izao no atanareo fahoriana nefa matokifa izao efa naharesy izao tontolo izao. Mandrapatonga zay fotoana izay misy fisedranao, misy fitsapahanao, misy ady ao. Lalana tsy maintsy lalovana zany. Lalana tsy maintsy ale zany fa maherezy. Hoy tenin'Andriamanitra ampaherezo ny tanana miraviravy. Ampaherezo ny lohalika malemy. Aoka omena lalana andehanana izy mba hizorany araka ny tenin'Andriamanitra. Ary dia mampahery anao koa zay. Petera dia niteny hoe manjony rahalahy rehetra eran'izao tontolo izao io. Inona le manjony rahalahy rehetra eran'izao tontolo izao? Le fitsapana, le fizahan-toetra. Lalany mpino zany io zay tsy teny aminao mihitsy hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia comme si zay tsy teny aminao mihitsy hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia milamina be. Marina rehefa miaraka amin'ny Jesosy azo antoka ny fiainana, ny andro avy aza iomezana. Marina rehefa miaraka amin'ny Jesosy tena hoe vita antoka ianao satria tonga zandrin'i Jesosy tonga zanaky ny ray. Tamin'ny herinandro ity ako nandeha any an-dalana dia nahita ny mpilalao baolina kitra anankiray malagasy ao Mahareta izay niara-naka sary tamin'ny filoham-pirenena. Afaliana mihitsy ny azy maka sary, hitako zany le sary izy sy ny filoham-pirenena. Hoe tena faly mihitsy zany hoe miara-maka sary amin'ny filoham-pirenena, apetraka mihitsy ny sary tena hoe misy fahavitrianao zany misy fierté zany hoe tena zany niara-naka sary tamin'ny filoha. Fa ny tiako apetraka aminao dia izao. Ianao tsy miara-maka sary amin'ny filoha. Fa ianao fantatrao raha manana an Jesosy Kristy ianao tsy hoe miara-maka sary amin'ny Jesosy Kristy amin'ny segondra fotsiny iny ray adin-dray ianao eo raha amin'ny filoham-pirenena olona manan-kaja sy manam-pahefana adin-dray ianao fa raha fahelany eo dia mifanao velominareo fa mbola manana andraikitra sy zavatra maro indray zosanina dia fahatsiarovana ianao sisa sariny ianao sisa no aseho. Tsy misy maharatsy an'izany moa fa fiainana daholo zany ary tombontsoa ihany koa zany ho an'ny fiheverany sasany azy. Fa ny zavatra tena tiako apetraka aminao dia izao, ilay mpanjakan'ny mpanjaka, ilay tompon'ny tompo, ilay andrinan'ny fiadanana, Emmanuel, Andriamanitra amintsika, Jesosy Kristy, io miaraka aminao isan'andro io, tokony hampisy fierté aminao. Zany hoe tena tokony hampisy fifaliana sy firavoravoana aminao hoe izaho tsy amin'ny fotoana adiny ray na tsasakadiny fotsiny niarahako amin'ilay mpamonjy, ilay mpanjaka sy tompony tompo, fa izaho miaraka aminy ao an-tranony, ao amin'ny lapany, namboariny ho anahy ny fitoerany. Efesianina 2:2, ny Kolosianina koa dia milaza an'izay, isika hozy izy dia niara-natsangany, dia niara-napetrany any an-danitra, ary miara-monina ao aminy.
tombony lehibe zany. Izany tokony hafaly atsika, izany tokony hampavitrika atsika isan'andro. Na inona ady, na inona fitsapana, na inona azo, na inona tsy azo, ny fahamarinana dia zao, zanaky dady ianao, zanaky ny avo indrindra ianao, zanak'ilay Yahweh ianao, zandriny Jesosy Kristy ianao, mpandova ny lanitra, zanaka mpandova mpiray lova amin'ny Jesosy Kristy. Tokony hampientanentana azy zany, tokony hampavitrika azy zany, ary tokony ho zaraiko amin'ny rehetrarehetra eny zany hoe za zanaky ny avo indrindra, za zanaky ny mpanjaka, za zandriny Jesosy Kristy. Iza manana mpiandro tsara, le mpiandro tsara nanolotra ny any amonjy ny ondry, io mpiandro tsara io miahy sy mikarakara anay isan'andro, tia io. Ary ambony manakaja lavitra io a, manakaja tompony vola sy ny arena io a, azy ny vola fotsy, azy ny vola mena, tompony zao rehetra zao io a, mpanjaka sy tompony tompo io a, nandresiny fahafatesany io, Andriamanitra tsy toy io. Atao anatiko isan'andro, ary na ririnina, na lohataona, na fahavaratra, na inona toetrandro zany, dia tsara ny tompo amin'ny fotoana rehetra, ary tsara ny fitondrany. Haleloia. Dia tena tia napetraka amintsika izay hoe ina moa natonga laza zay taty am-piandohana, natonga laza zay taty am-piandohana hoe tena le hoe nifaly amin'ny fanantenana ianao a, miaritra amin'ny fahoriana ianao a, lalana hitondran'ny tompo anao io, fa nitondran'ny tompo anao dia mahasoa sy mahatsara anao. Fa ao anatin'io dia mila manana fiainam-bavaka. Zanak'Israely nge rehefa voaka tao Egypta tsy tonga dia tonga tany amin'ny tany Kanana. Fa be da be ny lalana ny lalova-tao, be da be ny fisedrana ny lalova-tao, ary reo ny ara-depara taria Egypta reo ary a, ho ao amin'ny tany Kanana, tsy haiko 600 000 zareo niainga, 600 000 izy niainga avy any, fa reo 600 000 niainga avy any reo roa ny tonga tao amin'ny tany Kanana, fa ny ambiny teraka teny an-dalana, teraka tany an'efitra, efa génération taty aoriana daholo. Fa nefa ny depara dia zay, ny tompo ane tena hitay asy ianao a, ary io depara anao niaraka tamin'i Jesosy io a, tsy ho tapaka eny an-dalana, tsy ho taraiky eny an-dalana, tsy ho faty eny an-dalana, fa samy motody any amin'le tany Kanana, any amin'le Jerosalema vaovao, any paradisa, any amin'ny Jesosy Kristy a, amin'ny fotoana voatendrany. Fa tena mahatoky le niatso, ary izy no avy fa zany a, tsisy maharoka azy am-pelantanany. Fa isika aharitra amin'ny fivavahana, aharitra amin'ny fivavahana. Ny zanak'Andriamanitra rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy, reo fiangonan'i Jesosy Kristy amin'ny asan'ny apôstôly reo, tsy tonga dia niakatra ho any an-danitra ane reo e, fa nisy fisedrana, maty martiora ny ankamaroany reo, maty martiora ny ankamaroany reo, satria tijoro vavolombelona ho an'i Jesosy. Raha atao hoe vavolombelona dia martiora mihitsy. Izao sy anao koa rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy, fiainanao fijoroana vavolombelona, tonga dia niakatra ho any an-danitra ve tsika? Milamina be ve ny fiainantsika? Tsisy ady ve? Tsisy fitsapana ve? Tsisy zavatra manahirana ve? Tsy misy. Zany hoe langy, fitaka, filazantsara tsy izy. Raha hiteny aminao hoe tena tsisy problème ntsony miaraka amin'ny tompo, tsisy olana ntsony miaraka amin'ny tompo, tsisy ady ntsony miaraka amin'ny tompo, misy ny olana, misy ny problème, misy ny ady, fa manoatra noho ny mpandresy rehefa amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny fiadiana hoentina mandresy dia ny finoana, ary ao anatin'ny finoana manana fiainam-bavaka. Lioka 12, anambarako an'le Mahareta amin'ny fivavahana. Lioka 12 ny 1:1, mila vavaka mandrakarivo tsika, mba tsy ho reraka ianao, mba tsy ho sasatra ianao, mba tsy ho lavo ianao, mba tsy ho vizana ianao a, dia mila vavaka ianao. Lioka 12, io vavaka io zany tena fiadiana mahery vaika anefa io negligentsika. Io vavaka io zany fiadiana mahery vaika anefa io tsiniavontsika, ohatrany mandeha ho azy fotsiny eny ny fiainantsika. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha mbola tsy mangataka akory ianao dia efa hainy zany. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mbola tsy miteny akory ianao dia efa fantany zany, toy izy ianao ve za tsy vavaka za efa hainy daholo ny zavatra rehetrarehetra e. Marina zay hoe tena mahalala ny zavatra rehetra ny rainao. Io zanaka io tsy mangataka inona amiko io a, misy zavatra angatahany ihany a, fa za mahalala mbola tsy miteny akory io, mbola tsy mangataka akory dia efa fantatro ny zavatra ilainy. Ohatr'izay koa ny raintsika. Fa tsy zany no midika hoe andeha ho tsinitsiniavontsika ny vavaka, ary vavaka tsy midika hoe mangataka foana ihany koa ne. Mivavaka hoe tsisy zavatra hoe entiny eo dia angataka foana, hoe angataka momba ny asa, angataka hotahina, angataka iroborobo, angataka azo ny sisy zaroa, ampahany amin'ny vavaka zany. Fa ny vavaka tena hoe fifandraisana, communion, connexion. Ohatrany hoe telefôny io tsy voatery hoe miresaka foana io na misy zavatra atao io, fa io mifandray foana, misy fifandraisana foana io rehefa misy réseau eo a, rehefa mandeha ny telefôna, rehefa mirehitra ny telefôna dia connecté foana io. Dia ohatr'izay koa le tsika hoe connecté foana tsika amin'ny fiainam-bavaka, misy fianonany ray ianao ao. Mety mila fampahirezana ny olona vao rainao zany dia ampahirezanao ny olona, mety mila toro lalana ny olona vao rainao zany dia tororonao lalana ny olona,
fa le vavaka zany tena fiadiana mahery vaika, andresena ny satana, andresena ny mpamosavy, andresena ny satanista, andresena an'ireo mitady andavo anao anatin'ny filana sy ny fakapanahy maro samihafa. Mivavaha izy ny tena Andriamanitra mba tsy idiranareo amin'ny fakapanahy. Ny fanahy mety any nofo tsy manan-kery. Luka 2:1 ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena masolona, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna zany izay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka zany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy mena masolona, mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahira anahy izy, fa andrao ho avy makadrakariva izy ka hampasosotra. Ary ny tompo eno izay lazain'ny mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-bofidiny va izay mitaraina aminy andro aman'alina, ary moa hitarehetra va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Zay no fampianarana no arako an'izy teo hoe finoana ao anatin'ny vavaka ampinoana zany, satria Jesosy ny tena ve raha avy moa zanak'olona moa hita finoana ve izy. Fa ny fanoharana naseho ny tompo teto dia tena hoe mpitsara tsy matahotra an'Andriamanitra, mpitsara natahorana. Ny anankiray mpitondra tena, endriky ny fiangonana zany hoe mpitondra tena zany tena hoe miantehitra amin'ilay Jesosy Kristy, miantehitra tsy misy heriny fa amin'ny Jesosy Kristy ihany. Ny vavaka izy, nangataka izy, ary ny fanalahidy eto anjatra hitantsika eto dia hoe nandeha matetika izy tao, nandeha matetika ka nanao hoe 7, 7 tsy nanaiky izy aloha. Dia aveo izy ny teny hoe omeko rariny ihany mpitondra teny io, fa manahirana fa andrao ho avy mandrakariva izy. Zany hoe tamin'ny voalohany zany nandà misy le mpitsara tsy nanaiky izy aloha, fa tsy vitany hoe tsy nanaiky izy dia nangina fotsiny le mpitondra tena dia navelany tamin'izao. Endrika fivavahana, mahafinaritra be le sary. Nanatony izy zany aloha nangataka, nanatony izy nangataka. Mpitsara tsy marina, mpitsara tsy matahotra an'Andriamanitra, mpitsara izay tsy natahotra an'Andriamanitra, mpitsara tsy mena masolona, tena hoe atahorana zany fa nanatona ihany izy. Nefa ny anao ny dadanao mahafinaritra, tianao azo atonina amin'ny fotoana rehetrarehetra, fa noharin'ny tompo ohatran'izay mihitsy le izy. Nanatony izy tsy nahazo aloha, fa tsy nylavolevony izy, nylavolefony izy, fa mbola niditra ihany izy dia nangataka ihany nikiry. Sady ozy izy hoe nakeo amin'ny mandrakariva, ozy alao omeko amin'izay fa manahira anahy sao dia hoeto amiko mandrakariva izy. Dia hoy Andriamanitra, hoy Jesosy, enoy ny lazain'le mpitsara tsy marina. Mpitsara tsy marina ozy izy ny voalaza teo, nefa izy mamay mamerariny ihany, nanome rariny an'le olona ihany. Ohariny Jesosy amin'izany, mihoatra noho izany ianao hoe io Andriamanitra io le tianao, le olom-bofidy ianao hanome rariny ianao izy. Ao anatin'io dia zao tsy hoe mamilafila koa nefa izy fa tia nianatra ianao hoe hiankina aminy, tia nianatra ianao hiantehitra aminy. Matoa mbola tsy tonga ny valim-bavaka ao, matoa mbola tsy tonga ny zavatra nantenainao, matoa mbola tsy tonga ny faminaniana voarainao, mbola tia ny tompo ianao hilona ao anaty vavaka, mbola tia ny tompo ianao hitaraina aminy andro aman'alina. Marina fa fanteny izy. I Abrahama iny tenenina hoe ananjanaka ny Isaka fa 520 taona taty aoriana vao tonga zany. Atao anatin'izay tena hoe nisy fanamboarana, nisy fanefena. Nisy mpaminany ihany koa ny vavaka ho amin'ny atongavan'i Jesosy tsy haiko hoe 20 taona ve tao anatin'ny vavaka foana sy ny fivadikanina. Fa tena hoe nitalao zany tao anatin'izay Zany hoe zavatra nomen'ny tompo anao efa nyteneniny, fa ianao koa ao anatin'izay tena hoe matsiaro am-bavaka, milona am-bavaka, maharitra ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Moa Andriamanitra aveo izy hitarehetra, tsy hamerary ny olom-bofidiny. Inona le tena teny fototra zay mitaraina aminy andro aman'alina. Zay koa zany tokony ho toe-poko, ny toe-tsainao, ny toe-ponao entinao miatrika ny ady, miatrika ny fiainanao, miatrika zao azakazaka zao. Mitaraina andro aman'alina. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe hody rariny ihany ny talao hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ame rariny olom-bofidiny izy zay ny lazainy teo hoe lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Moa averiko ihany le teny fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-bofidiny va izay mitaraina aminy andro aman'alina ary moa hitarehetra va izy ianao sy Jesosy io.
marina ilaina ny fivavahany piraitapo marina ilaina ny hoe manome sujet de prière ianao ty sujet de prière ty mety nambavaka zay sisa tsara zany ary ilainy zany fa ianao mihitsy midira eo mifanatrehan'ny tompo ianao irery midira eo mifanatrehan'ny tompo mitolomba ny mandoly mitaraina amin'ny tompo andro amanalina zany andro amanalina zany raha misy fotoana afaka ohatran'izay afaka anaovanao zavatra hafa fa andro amanalina hitalahoy amin'ny tompo fa apetraky ny tompo zany ato amin'ny liko atoko fa 3 Jesosy ny modely voalohany amin'ny fivavahana Jesosy no modely voalohany amin'ny fivavahana ary mila laitsika tahaka izy lay zanak'Andriamanitra izy lay mpanjaka misy fotoana io amin'ny andro alina be dia efa mandeha mifoa mba hianarako koa ne zay mba hianaranao koa zay lasa izy any anefitra any mivavaka tsy mahita an Jesosy tsony ianao tetỳ an-tany avy eo hoe nanao asa ny vavaka be tsony ny asa ny vavaka be efa vita ny tany aloha misy fotoana tsika rehefa ao anaty fitoriana eo tsika efa manararaotra ny vavaka be misy fotoana tsika ao anaty fotoana anankiray eo tsika manararaotra ny vavaka be hita foana ihany zany hoe mety tsy ampy le tany ambadika tany dia efa manararaotra be misy fotoana zao zahay eto amin'ny Miomàna eto misy tena ramse ty pasteur ty tsy vavaka misy alohany anobonana fotoana fa tsy hitanao zay atao ambadika tao tsy hitanao ny landritry ny alina tsy hitanao ny tany ambadika rehetrarehetra tsy alaina caméra zany fa eto tsika tonga dia zaraina ny teny fa nisy vavaka atao ambadika tao misy vavaka ataon'ny raha lasaina bavy ao misy vavaka nataonao misy vavaka nataon'ny tany akava rehetrarehetra tany andro amanalina halleloja dia Jesosy ny modely voalohany ny asa izy ny vavaka izy tany vao mangiran-dratsy vao maraina amin'ny alina tsy hita izy tany anefitra izy ny vavaka modely Jesosy izy lay mpanjaka izy lay tompo izy lay mpampianatra zay koa no mila laitsika tahaka maraina alina dia mivavaka amin'ny alina dia mivavaka inona no entina mbavaka ho etam-bavaka ny fiainanao ny ankohonanao ny fitoriana filazantsara ny firenena manodidina rehetrarehetra akoatra raha iady aman'olona ifamaly aman'olona amaly faty olona tsy zany mivavaha dia manatona an Jesosy apetraka amin'ny tompo ny ady rehetrarehetra Luka 2:7 ary nivoaka Jesosy koa araka ny fanaony dia nakao atendrombohitra oliva izy ary ny mpianatra koa nanaraka azy ary raha vao tonga tao amin'izany tany zany dia hoy izy mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy vanim-potoana tena mabe ny fakapanahy zao fanalahidy mba ahafahanao tsy ho latsaka ao dia mivavaha mangata fanampian'ny tompo maraparana fa efa 3 minitra sisa ary izy niataka tamin'ny tokony indray mitorabato dia nandoalika vavaka hoe raha sitraka ao dia sory amiko ity kapoky ity nefa ao ka tsy sitrapoko aneno atao fany anao ary nisy anjely avy tany an-danitra nisy eo taminy ka nampahery azy vokatra le vavaka nangataka mihitsy izy anasorana an'le kapoky fa tsy nisitrapony tompo zay fa nisitrapony tompo miatrika an'io ihany ianao fa naniraka anjely izy valim-bavaka zay ary fadiranovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa 7:7 fadiranovana izy dia nivavaka mafimafy kokoa raha fadiranovana koa ianao any zavatra rehetrarehetra lalovanao dia zao ny teneniko anao mivavaha mafimafy kokoa mivavaha mafimafy kokoa tsy hoe tsy maheno izy akory na tsy mahita fa tiany ianao hianatra tena hoe antehatra aminy hiantoraka aminy mivavaha mafimafy kokoa ary ny dininy dia tahaka ny raha nipotrapotraka tamin'ny tany eo zany le tena tiana apetraka amintsika Mahareta amin'ny fivavahana tsy hivavao aminao tsony le hoe Eli dia olona takatsika fa izy naherina angataka mba tsy ilatsahan'ny orana 3 taona sy 9 dia tsy nilatsaka zany mivavaka indray izy mba ilatsahany dia nilatsaka zany instrument mahery vaika eo ampelantananao fivavahana eto eo anatrehan'ny tompo ny mombanao rehetra amaranako azy Filipianina 4 aza manana inona na inona aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy zay ny teny amaranako azy mba tena hankatohan'izany tsika ho eto eo anatrehan'ny tompo Mahareta ny fivavahana fa Andriamanitra hamerarona anao ho azy ny tery ho azy ny laza ny voninahitra fahasoavana sy ny fiadanana amintsika tsirairay avy ary tena samy orona tsara tsika hahery eo amin'i Jesosy tsika amin'ny alalan'izany vavaka zany no ahazoantsika hery. Alleluia, amen.